Tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana trano no iarahany fahitalavitra MBS amintsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja amin'ity fotoana ity. Anterina ny arahaba ho antsika rehetra zany, na ianao eto Antananarivo na manodidina Antananarivo na any amin'ny faritra na ny ampitan'ny ranomasina, dia ananterana ny arahaba mba mimpirarintso, tsy misy anavahana, ataontsika arahaba manjakamiadana, samy mahazo ny lavalo. Fa ny voalohany teny aloha dia ny fisaorana lainaro ny fitantanana sy ny fitahiny, satria raha tsy izy dia tsy afaka iresaka eto sika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Zay ny hoe tompolasy tompovavy, fa ny miara-manonja amin'ity fotoana ity dia mazava tsara ny fizaram-potoana. Ny fizaram-potoana voalohany aloha anomboantsika azy dia iresaka vina mpampandrosoana, vina mpiara-monina, vina ny asa izay ho atao ny kandida larana faefatra Ravalomanana Tojo eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra isika, ka ho asika resaka ny momban'ny tsena izay voalaza mazava tsara fa tena anompanana ny atao hoe tena fanapahan-kevitra sy ny fampandrosoana izay azo atao mihitsy, satria izany tsena izany dia ahafahana mitaratra ny tanàna anankiray, ny komina anankiray zany. Vitsay dia ho raisitsika ny mpisehatra, tsy iza moa zany fa i Madame Fantsa. Zay no alalany ny Beson Maroas, tena tonga dia hitsitsika amin'izay. Madame Fantsa dia kandida ben'ny tanàna tolotry ny Tiako Madagasikara sy ny mpanohana rehetra, ny firaisan-kina izay manohana rehetra zany ao amin'ny komina Andorafotsy. Dia hiaraka amin'io isika rehefa avy eo. Rehefa vita ny anjarany Madame Fantsa dia hiakatra eto Andriamatoa Rado Raparawelona izay kandida ben'ny tanàna tolotry ny Tiako Madagasikara ao amin'ny komina Pitatafika izany. Dia ohatr'izay ny fandaharam-potoanantsika fa dia heverina fa dia fonja ny resaka eto ndray izay ambara isika mianakavy ary misavisa sy hamakafaka ihany koa. Raha ny resaka hoe tsena eto Antananarivo renivohitra dia tsy afaka misaraka amin'ny Antananarivo io tsena io. Nisy tantarany ny tsena teto amin'izany Antananarivo renivohitra zany. Eto amintsika moa zany eto an-drenivohitra eto misy boriboritany enina, samy manana ny tsenany ihany koa ireny boriboritany enina ireny, fa mifameno izany amin'ny mahatsena azy. Ho an'ny eto an-tampon-tanàna mazava loatra dia eto moa zany tena ifamezivezena sy ho hitan'ny olona, ary tsy ny eto Antananarivo ihany no mampiasa ny tsena, fa ny faritra ivelona Antananarivo, ny olona izay tonga eto dia mampiasa ny tsena izany. Ary ao anatin'izany ihany koa no ilazantsika fa ny tsena ao anatin'izany ny fanjifana, dia misy ny mpisehatra ao anatiny, eo mpivarotra, eo ny mpanjifa, eo ihany koa ny komina Antananarivo renivohitra, ny mpiasa isan-karazany izany misehatra ny fanadiovana sy ny sisa, ny filaminana ao anatiny daholo izay rehetrarehetra zay. Ka io resaka tsena io tompoko dia anisan'ny vinanasa goavana be izay tena tsy ataon'ny kandida Ravalomanana Tojo ambany zavatra mihitsy. Araka ny ambarany zao ao anatiny izany vina momba ny tsena zany dia ny hoe ny fahaizana mandamina nefa eo aloha, izay aloha ny tena zava-dehibe, fa tsy hoe maika ny tonga dia ampiasa an'izao na ampiasa an'izao, ampiasa anangana foto-drafitr'asa, tonga dia hoe tsy maintsy mila vola be zao. Tsy voatery isy vola be zay vao mahavita zavatra, zay le izy. Ary zany tena vina mazava tsara ho entin'ny kandida Ravalomanana Tojo, satria raha ny fandaminana zao, fandaminana an'izay efa misy aloha, tsy dia ilana vola be zany, fa ny fahaizana mandamina ny tena goavana ao anatin'izay, ary ny fahaizana mandrindra. Ary ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana ny maha-olona, satria olombelona ireo, na ny mpivarotra na ny mpanjifa. Tsapan'ny kandida Ravalomanana Tojo numéro 4 izany. Olombelona ireo ary misehatra ao amin'ny asa mpitadiavana. Iaraha-malala ny fiainana eto Antananarivo, iaraha-malala ny atao hoe fahasarotan'ny seha-piariana eto amintsika, ny fahantrana. Kanefa na eo azy zany dia isika tsy maintsy mila tanàna mahatehoty sy tanàna mahafinaritra,
tanàna mirindra tsara eo amin'ny resaka tsena. Eo aloha zany ny fandaminana, eo ny fandrindrana, tafiditra ao anatin'izany hoe ahoana ny ora zay ivarotana, ny firavana, ny fanadiovana sy ny sisa sy ny sisa, ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, zava-dehibe zany ary ao anatin'ny vina avokoa. Ankoatran'izay ihany koa ny mpanjifa dia tafiditra ao anatin'ny resaka satria tsy maintsy misy ny fanabeazana ny mpanjifa rehefa raha manana tojo ny lasa be ny tanàna eo. Fa rehefa tsena mantsy dia matetika any am-pivarotra foana no ifatraran'ny atao hoe tsikera na ohatr'izany fa ny mpanjifa ihany koa, isika mpanjifa dia tafiditra ao anatiny eo. Inona moa zany ny fanabeazana ao anatin'izany? Dia hoe ny fanabeazana dia ny hoe misy ny hoe karazana, ohatra hoe karazana entana zao dia ariananina. Ao anatin'ny fandaminana zany ny karazana entana zao dia ariananina. Dia efa misy fitsarana mazava tsara ohatran'izay, dia ny mpanjifa amin'io fa mahafantatra hoe raha ividy zao dia ary, raha izao ny zavatra ilaiko dia ary no alehako. Misy resaka fanabeazana, misy resaka communication, fampitambo avao ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Rehefa atao zany tompoko dia vita, ialana amin'ilay hoe fanentsika eraky ny moron-dalana rehetrarehetra eo. Zay zany anisan'ny tena zava-dehibe ary ilay izy dia ny hoe ny ekipan'ny Ravalomanana Tojo rehefa tonga amin'ny toerany be ny tanàna izy miaraka amin'ny mpanolontsaina, tsy azo adoloantsika, ny mpivarotra, ny mpanjifa izay misehatra ao anatin'ilay resaka tsena dia miara-miasa, tsy misy fanilikilianao ary ao anatin'ny fifanajana ny maha-olombelona. Zany no tsy nisy nandritran'izay fotoana niainantsika ela be teto Antananarivo zay, ka zava-dehibe ny momba an'izany ka zany no anentanana hoe raha handeha ny fifidianana amin'ny 1 Desambra dia tsy tokony hisalasala isika mpisehatra ao anatin'ny resaka fanjifana sy ny tsena eto Antananarivo sy ny boriboritany enina, androtsaka ny vato larana fa-efatra Ravalomanana Tojo zany, satria ao anatin'ny vinanasany tsara mihitsy izay tontolon'ny tsena izay. Zay ny hoe tompolasy tombovavy fa horaisitsika i Madame Fanja izay kandida be ny tanàna tolotry ny tiako Madagasikara ao amin'ny commune Andoranfotsy, larana voalohany no entiny number 1 ka dia ity aloha ny famantarana momba azy ho arahantsika. Fanjarary manana larana voalohany hotely tanàna Andoranfotsy, fidio ary numéro 1 Fanjarary manana. Oyaye tonga dia miasa trano fa tsisy resabe. Oyaye tonga dia miasa trano fa tsisy resabe. Tanàna milamina madio tsara tantana, lisitra natolotry ny tiako Madagasikara, fidio numéro 1 Fanjarary manana. Oyaye tonga dia miasa trano fa tsisy resabe. Oyaye tonga dia miasa trano fa tsisy resabe. Fanja, no bom tanàna.
izy fiditsika izy mbenganana izy fiditsika numéro 1 fanjambenganana izy fiditsika numéro 1 fanjambenganana izy fiditsika tanàna milamina madio tsara tantana listra natolotry ny tiako Madagasikara fidio numéro 1 fanjarary manana eny ary tsy ataoko tsony hoe madamo fanja fa tonga dia hoe fanja zay no alalan'ny be somaro anao zany miarabanao ary tonga eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS miarabany Irina, miaraban'ny teknisiana rehetra ary tsy adino ihany koa ny miarabanareo mpanaraka izao fahitalavitra izao. Eny ary tonga dia hiditra amin'ny votoatantsika ety am-piandohana aloha zany dia hoe fanja kandida be ny tanàna ny atolotry ny team Andoranfotsy commune Andoranfotsy iza moa ianao zany aloha fanjarary manana ny tena anarako fanja moa ny antsony rehetra sy alalany rehetra teraka teo Andoranfotsy teo zany no nalehibe teo nandaniana ny fahazazana ny fahatanorana ary mbola ao ihany koa ny monina ankehitriny. Ianao no hitondra ny fanevan'ny tiako Madagasikara amin'izany hoe commune Andoranfotsy zany dika inona aminao aloha zay ary azonao faritana ve amin'ny ankapobeny aloha zany satria misy ihany mety tsy dia mahalala loatra hoe mamaritra ny commune Andoranfotsy. Andoranfotsy mandrafitra ny commune Andoranfotsy zany ny amin'ny ilany avaratra commune ny Tanjombato ny ao amin'ny Atsinanana ny commune Ambohijanaka ny avy amin'ny ilany andrefany commune Ampanefy ary ny avy any atsimo dia ny commune Bongatsara. Valo Fokotany no mandrafitra Andoranfotsy. Mazava zay hiditra amina ny vinanasanao avy hatrany sika satria raha vao miresaka hoe commune Andoranfotsy dia tena ao am-bavan'ny olona zany fa sady be olona raha vao be olona zay aloha dia resaka hoe sosialy inona ny azonao zany ambara momba zay ny vinanasanao ka andresena lahatra ny olona zany androtsaka n'le vato larina voalohany. Voalazanao mihitsy ny Rina. Anisan'ny vinanasanay, programanasanay ny resaka fiahiana ara-tsosialy ho an'ireo be antitra sy ny zaza amam-behivavy no tena hifotorana. Tafiditra ao ihany koa ny resaka hijery manokana, ny resaka fanatsarana, ny resaka fampianarana sy ny resaka fahasalamana. Ao ihany koa ny fanatsarana ny fandriampahalemana. Tafiditra ao ihany koa ny famoronana asa ho an'ny tanora sy ny resaka fanatanjahantena ary tsy adino ihany koa ny fanatsarana ny fananganana ny fotodrafitrasa ary zaina hoe tsy kely fa ngeza ihany koa ny fanatsarana ny resaka fitaterana sy ny resaka tsena. Ireo zany aloha amin'ny ambangivagony. Ireo amin'ny ambangivagony tena hoe mahafoaka be fa raha vao mijery hoe Andoranfotsy dia betsaka ny tanora ny ankizy fampianarana tena tiako ambaran'izay. Inona ny tena vinanasanao zany raha io sehatra io ny resahana ka andresena lahatra androtsaka amin'ny vato larina voalohany. Ny resaka fampianarana moa zany raha malala fa ao anatin'ny fahasaranana tanteraka isika malagasy mihitsy moa zany amin'ny ankapobeny. Ho an'ny Andoranfotsy manokana dia mitaraina foana nandray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra. Ary misy mihitsy ara tsy mianatra intsony ny ankizy noho izay tsy fahafahana ara-bola ny amin'ny mety manana amin'ny fampidirana ny mpianatra izay. Dia izay no tonga anay mihitsy hoe aleo atao faindondra raha mihitsy ny resaka fanatsarana ny fampianarana satria aza adino fa ny ahafahana manana ho avy tsara indrindra dia ny fampianarana io ny lova tsara indrindra ho tsika malagasy. Dia araka ny nolazaiko teo hoe somary manahirana ny fampidirana mpianatra tsy araka ny ray aman-dreny intsony ary be dia be ny zaza tsy mianatra lasa mangataka irana Andoranfotsy. Programanasanay dia izay hoe mba misy pourcentage enjehana hoe mba miakatra 10% isan-jato ohatra ny tany fiakaran'ny fidiran'ny ankizy any an-tsekoly ao anatin'ny commune. Manao izay amin'izao fotoana izao fa tena ambany mihitsy ilay tany. Tena ambany be satria araka ny lazaiko anao teo hoe
efa tsy nanohoan'ny olona reny manahirana ny olona dia ahoana moa no mbola ahafahany indray miatrika amin'ny fampidirana teo raha manana zaza anankiefatra izy raha mampiditra zaza anankiray ohatra any amin'ny EPP tsy latsaka ny atao hoe 39 000 ariary 35 000 ariary raha manana zaza maromaro izy zany dia fantatsika ataovy kady tsotsotra hoe ohatrinona zany no man'ny ray aman-dreny io ahafahany mampiditra ny zanany any an-tsekoly. Mazava ho azy koa ny resaka fourniture scolaire ahafahany ny fourniture scolaire ilain'ireo zanan'ireo raha tsy efa nanao nisy fotoana izay nanao somary naminavina kely ihany hoe raha zaza anankiray miditra amina EPP mandoa le 8,3 ariary miampy ny fourniture scolaire eo amin'ny 5 alina ka hatramin'ny 7 alina ariary eo zany ny farafahakeliny miditra amin'ireny EPP reny be dia be tena betsaka mihitsiny ary ampanetretena ny tenena efa manana vinavina zay misy eny zay le araka ny nambara teo hoe misy ireo fahaizanao manentana ny ireo azo hoe mpandraraha eo atoerana aloha mety hoe tsy voatery ianao ao anatiny hoe ny fidiram-bola ny commune fantatrao tsara hoe mety hisy ny budget ho atokana ao amin'ny resaka sosialy izay moa efa mivinavinainay hoe mba asiana an'izay ao anatin'ny budget communal. Dia misy ihany koa ny fiaraha-miasa ny fahaizana manentana n'ireo azo lazaina hoe mpandraraha eo atoerana ireo koa ifanometanana mihitsiny ahafahana manatanteraka ny asa. Mahatimy manao hoe mahakandidaty ohatry ny time manao efa ato dia ataontsika izay ato maharesy lahatra n'ireo sehatra tsy miakana. Ie tena mazava ho azy ny lasainao ary raha tsy ilaza fotsiny hoe isaorana manokana aloha ny filoha-mpanorona ny tiako Madagasikara nanolotra ny tenanay ao anisan'ireo kandidata ireo dia efa vonona tanteraka moa zany hisehatra amin'izay ary raha zany mbola tiako Madagasikara zany no lazaina tena vao miteny fotsiny zany ianao dia efa maharesy lahatra ny rehetrarehetra hoe mbola tsisy na vita ohatra nataony tiako Madagasikara izay mpitondra ny fandimby teo izay aloha dia azo lazaina ary raha tsy laza hoe tany amin'ny toerana izay efa nisako rehetra mbola malaza ny tiako Madagasikara izany taroan'ny filoha-mpanorona Marc Ravalomanana. Satria tafapakany amin'ny tsirairay ny asa izay atao ka efa nandeha ny propagande misy sary eo namana faly ho alefantsika le sary zany nareo nanao fampelezan-kevitra dia ho azavainao zany isaky ny sary izay mandeha eo zany hoe inona ny taiza sy sisa nanahoana ny fandraisan'ny olona ny fanentanana zany toy izao inona ny azo ambara. Fititizana an-tsena no natao teto izany tao amin'ny fokontany tena andorana fotsy mihitsiny. Nanahoana ny fandraisan'ny olona raha izao sary izao? Faly ny olona ary misy ny olom-baovao afaka natanteraka ny asa afaka hampandroso ny tanàna. Ny sloganay moa tao anatin'izay tsy voateny teo hoe tanàna milamina madio tsara tantana. Madio izany madio izany angambany tsy mila vola be azo tanterahana avy hatrany mila finiavana izay dia tokony handroso ny tanàna. Ny tsara tantana indray moa dia fitantanana mangarahara izay matomboka hatrany amin'ny commune mihitsy izany amin'ny commune maha-commune io trano be amin'ny commune io. Satria ianao sy ny ekipanao manome modely zany amin'ilay hoe fitantanana ao anatin'le izy inona ny mba averimberin'ny olona rehefa le miona ohatran'izao zao mionanareo eny an-dalambe porte à porte inona ny tena miverimberina ho ambavan'ny olona ny mponina Andorano fotsy? Mila fiovana Andorano fotsy dia mila olo-marina Andorano fotsy hanatsara ny tanàna hamerina ny tanàna miasiny. Eny ary mazava tsara mihitsy izay ary hitantsika amin'izao sary zao fa tena ao anatin'ny hoe afaliana tanteraka no andraisan'ny olona izany hoe kandida fantsa izany eo amin'izay commune Andorano fotsy izay atolotra ny tiako Madagasikara. Io zany mandeha ihany fa ny resantsika dia toy ihany manantenanao koa vehivavy n'Andorano fotsy satria ianao vehivavy raha jerena ny statistika ato amin'ny vehivavy maro anisa inona no antoka omenao zany ny vehivavy eo Andorano fotsy eo rehefa ianao ny ao amin'ny toeram-ben'ny tanàna ny commune Andorano fotsy? Ny tsy voateniko teo angambany
agronome de formation ny tenako, izany hoe nisehatra bebe indrindra resaka fiompiana sy fambolena ny tena ny anarana, ary ny resaka développement communautaire na fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra, ny resaka tsy fanjarian-tsakafo ny tena ny sehatra nisy arako nandritra ny 5 taona ny tety tena nandritra teny zany. Isy mihitsy ny fijerevana manokana ho an'ireo vehivavy izay mitovy amin'ny tena moa, asa dimy fa samy vehivavy zany raha ao tokantrano tsy ilaza mahita ny atsipirian-javatra hoe fitenenana, mahita ny detay karazany rehetrarehetra, ary zany tsy hamelany zanany tsy sakafo zany, tsy maintsy mitady ny fomba rehetra, mitady ny vahaolana ahafahana miany ankohonany. Dia nisy mihitsy ny araka lazaiko hoe isy ny fiahiana ara-tsosialy ny famoronana asa ho an'ireo vehivavy izay mitovy amin'ny tena, avoizina mihitsy zany zay. Fa eo ihany koa ny raim-pianakaviana, raha vao miresaka hoe raim-pianakaviana fameno ny lasan'ny vehivavy eo amin'ny resaka tontolon'ny asa, inona ny azonao zany no tenenina momba an'izay entina ampandrosoana ny commune Andoran'ny Fotsy, satria io moa zany olana hitovizany fa ho anareo Andoran'ny Fotsy manokana rehefa mandalo eny zay ny resaka taux de chômage misy any. Rehefa ianao no tonga eo amin'ilay toerana asa, inona ny vinan'asa momba zany? Efa ao anatiny mihitsy izay, araka lazaiko teo hoe tafiditra ao ny resaka famoronana asa ho an'ny tanora sy ny resaka fanatanjahantena. Mety amin'ny fomba ahoana ohatra mba asa olona antoka tsara? Manana azo lazaina hoe potentialité be Andoran'ny Fotsy, manana opportunité raisiko ohatra fotsiny amin'ny resaka io zay, manana io faky be anay io, ohatra ny olazaiko eto io faky be anay io samy manary eo daholo moa zany na ny commune na any amin'ny commune Rahavavy indrindra ao Andoran'ny Fotsy koa azo trandrahana tsara io, raha tsy ilaza hoe ny resaka vidin-jesika zany MPK zany, zany urée zany tafakatra any amin'ny 6 000 ariary, 9 ariary zay nefa manana an'io, fa maninona moa ny raha tsy ilaza ao any amin'ny perpédro hainy tsara mitrandraka io faky be io, avadika ao zesika, avadika ao compost, izay vola miditra ao amin'ny commune afaka manome asa ho an'ny manodidina zany, anisan'izay ilazako anao zay. Ary ny resaka koa ny resaka ara-malagasy, zavatra niainan'ny ray aman-dreniko io, zavatra azo natao, efa asa nataon'ny ray aman-dreniko hatramin'izay zany azo trandrahana tsara ihany koa. Ary ao Andoran'ny Fotsy betsaka amin'ny mahay asa tanana, izy zany ny fifanana arak'asa ary famoronana asa, ary manome toky an'izay ny tenanay. Zava-dehibe zay ho an'ny tanora indray, be tanora ianareo ao amin'ny commune Andoran'ny Fotsy, inona ny atao hoe mba fampivelarana ny tanora, resaka fialamboly, resaka fotodrafitrasa, mba ampivoarana ny tontolon'ny tanora rehefa zany atao hoe fanja zany eo amin'ny toerany be ny tanàna, inona no atenainy ny tanora anareo? Ny fanatanjahantena aloha tsy miompana amin'ny anankiray, ary eto moa zany tsy hanaratsy ny hafa fa mety ny sasany mety focalisena miopana amina fanatanjahantena anankiray, izay tsy lazaiko ilay izy. Fa ho antsika kosa be dia be ny tanora, izay mahatonga ny tanora mivary lava amin'ny resaka fisotrotoka sy ny karazany sy amin'ny filokana, satria ny tsy fisian'izay asa izay sy ny resaka tsy fijerevana ny resaka fanatanjahantena na sport. Noeritreretina ho jerena mihitsiny ny resaka fanatanjahantena izay ho an'ny tanora, tsy ho ana raisiko ohatra hoe tsy ho ana baolina rery ihany ohatra, baolina foot ihany fa ho jerena mihitsy ny akaiky hoe inona ny fanatanjahantena ankoatra amin'ny baolina eto Andoran'ny Fotsy, mety misy ny rugby, mety misy ny basketball, misy ny ohatr'izay, dia ezahana mihitsy ny hoe ny ahafahana mametraka an'izay zany sy manampy an'izy ireo any amin'ny resaka fanatanjahantena zay sy ny resaka azafady ohatra ny somary miverina kely any amin'ny resaka famoronana asa, fa rehefa misy zay ambaniana azy mifandray ireo. Ary araka nambarako tamin'ny voalohany teo hoe natao amin'ny ankapobeny ity vinan'asanay, programan'asanay ity, fa mbola misy ny aktivité maro izay mandrafitra an'ireo programan'asa ireo, ahatongavana ahafahana manatanteraka an'izany hoe raha anao ianao ohatra ny any amin'ny resaka famoronana asa, mbola mety misy, tsy hoe mbola mety fa misy ny resaka formation na fifanana ao anatin'io izay voatanteraka any amin'le famoronana ny asa, ahafahan'ny tsirairay avy mahazo misitraka an'izay zany. Ny mampiavaka ny kandidaty ohatran'ity Madagasikara moa zany amin'ity fifidiana be ny tanàna ity, manerana ny nosy dia ny vina dia atao tanterahana, tsy ny aty amin'ny team mihitsy tompoko ny hoe hanao
balarorana anao zay filaza azy ihany na hoe resaka matavy fa tena matoa atao vinana izy dia ho tanterana ary zay no maresy lahatra ny olona hoe androtsaka ny vatany ho an'ny kandida ny tiako Madagasikara. Loha asina resaka kely ny fandriam-pahalemana fandriam-pahalemana hoe inona ny toky omenao zany rehefa ianao lasa be ny tanàna eo misy ihany ny atao hoe tobiny mpitandro filaminana ho andorany fotsy ny ho fiaraha-miasa sy ny any fokotany rehetrarehetra ny inona ny azonao ambara ho hanomezana tokony olona. Tamina ndrafitra an'ity programa anasa ity aloha zay vinana asa ity dia tsy izahay no nametraka an'ity fa ny ainga tany amin'ny filan'ny olona sy ny ainga tany amin'ny olana izay mianjady amin'ny fokon'olona izay no nafanana nateraka an'ity dia tafiditra tao ny resaka tsy fandriam-pahalemana azo atao tsara mihitsy ny miara-miasa amin'ireo fa mety ny tsy fahaizantsika ny mifampiresaka sy mifampiraharaha amin'ireo azo lazaina hoe force de l'autre misy eo amin'ny tanànatsika ny tsy fahana manatanteraka izay ary ho vaindondra raha mihitsiny ary io anisan'ireo manahirana ny fokon'olona mihitsiny resaka tsy fandriam-pahalemana hoe vao mandeha kely maizana ny jiro dia le stage lavity mirongatra ny asa ratsy ary mino fa tsy ho anay rery zay fa iaraha-mianana zay eto Madagasikara amin'ny ankapobeny mihitsiny dia isy mihitsy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana ireo. Ary ny atao hoe ny fampandraisana anjara ny fokon'olona satria any moa ny tena fotona eny amin'ny fokotany any nareo vitsivitsy fokotany fa mitadasika be valy fotsiny le fokotany fa mitadasika be ny fokotany anareo tsy vita ao anatin'ny ray andro na ianareo le manao anina reny manao fitetezana reny ahoana ny fampandraisana anjara ny olona amin'ny resaka andromaso sy ny sisa mba hatsapany zany hoe tena tompona andraikitra ihany koa ny fokon'olona manampy ny asa mpitandro ny filaminana sy ny eo anivon'ny commune. Tena misy mihitsy zay tsy ary voatanisa moa ny tena marina le izy rehetra fa raha tsy laza misy fokotany mbola mampiasa io resaka tsinam-pokon'olona sy ny andromasom-pokon'olona io mihitsiny ary tsara ho alaintsika tahaka izay ary hita fa mahomby miara-miasa ny mpitandro filaminana izy ary izy fokon'olona mihitsiny no manao an'izay fiambenana izay mandeha partoro ny fiambenana ny tanàna ary eo anatin'ny fokotany io tena sahako milaza fa ao zao tsy misy zany resaka alabotry ny resaka fanendahana izay ary izay zavatra izay dia hoe zana ho aparitaka ho fomba fiasa mihitsy ho any amin'ny fokotany hafa ary iarahana amin'ny resaka mpitandro filaminana. Mazava zay eny ary anoizantsika ny fotoana moa zany miaraka amin'ny tonga dia atsotsika hoe fanja zay kandida be ny tanàna tolotry ny tiako Madagasikara amin'ny commune Andorany fotsy larana voalohany numéro 1 number 1 no larana hoetiny inona ny fanentanana hoetinao ary andravonantsika azy androtsahan'ny mpifidy ao Andorany fotsy ao ny vatony ho anao zany sy ny afatra ihany koa amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Fanja laharana voalohany number 1 ao izay anao teo tsy kisendrasendry zany misy dikany zany olohany fa tsy ho rambony ary hafa ihany ilay voalohany ho ny tarika ny aingy izay tsy andisy fanantenana antsika ny tenako ary asa tena hiasa fa tsy manao eraerana hoe ampanantena-pokaty dia entaniny sika entany ny ankonantsika entany ny fianakaviana entany ny mpiaramonina rehetra ho tonga hifidy amin'ny 1 Desambra ary ho antsika commune Andorany fotsy fanja laharana voalohany tsy andisy fanantenana antsika dia izao ihany koa tsy vitany vava fotsiny ihany ilay mifidy tsy vitany hoe mandrotsaka isika fa entanina ihany koa tsika hiaro ny safiditsika aza dimy fa tsy kely lalana ny ratsy ary ny mpifaninana amintsika tompoko dia efa mikonikonina manomana ny resaka alabato tsika zany tsy ho vitanay samy rehefa isika miaraka mihitsiny mifanentana mifanomentanana miaro ny safiditsika ny tena mahomby indrindra dia mirary soa atsika rehetra tompoko. Tena maranitsika azy ny fanaraha-maso ao anatin'ilay tontolo mpifidiana ianao moa zany ny teny hoe misy mikonikonina alabato sy ny sisa fa ny aty amintsika ny aty amin'ny tiako Madagasikara ahoana ny fipetrapetrany amin'izao fotoana izao satria hoe misokatra ny lisym-pifidianany mety misy olona ray mifidy imbetsaka
fito izy mety any Andorano fotsiny mandozabato, amin'ny 2 izy mety any Tanjombato ndray izy ohatran'izany. Ahoana ny fametrahana tsara an'izay zany editsika amin'ny asa maizina. Ny vavaka aloha tsy adino indrindra voalohany. Zay le hoe tsy afaka manao na inona tsika raha misaraka aminy. Ary manarak'izay ho anay manokana aloha, ho an'Andorano fotsy manokana, ary mino fa be dia be ny commune manatanteraka izany, mametraka ny comité de vigilance isaky ny fokontany, isaky ny vahalalana, ary ihany koa mametraka an'ireo karazana atao hoe superviseur isaky ny bureau de vote. Ankoatran'io zany moa délégué efa manao ny asany, izay efa manao ny asany moa ny tsirairay avy, dia miezaka zany izahay mametraka izay karazana comité de vigilance zay isaky ny fokontany, isaky n'ireo vahalalana izay mety hoe idiran'ireo azo lazaina hoe mpikaramanady miditra ao anatin'ny commune. Ary eto ihany koa dia isaorana ny antoko ny fametrahana ireo fanomezana numéro laharana tarobia ireo olona azo antsoina ao anatin'ny fifidianana. Raisiko ohatra hoe misy an'ireo ekipantsika manana fahalalana manokana amin'ny resaka droit na lalàna, misy ihany koa reo izay azo lazaina efa niasa tao anatin'ny CENI sy reo olona maromaro ireo zany meny taty amin'ny foibe mihitsy hoe rehefa misy ny olana dia reto numéro reto no atsotsika aingana, rehefa hitantsika fa misy mampiay mety hisy ny resaka labata dia mba atsoina zany reto laharan-tarobia reto. Isaorana manokana any amin'ny tokotiko Madagasikara zany izay. Farany tena farany tsy azo adoloantsika ny mpanolontsaina, satria raha ho lany be ny tanàna n'Andorano fotsy fanja, ny ao amin'ny mpanolontsaina mila maro anisa ihany koa tiko Madagasikara ahafahanao manatanteraka ny levinana azy. Inona ny fanitananao momba an'izay? Entanina angamba ny rehetrarehetra. Mino fa matoa natao tao ilay mpanolontsaina fantatra fanao ny asany araka ny tokony ho izy. Dia fanentanana ihany angamba ny azoko lazaina hoe entanina trano tsika, entanina samy indray ny indraiky ny tsirairay avy ifanomentanana ifarimbona. Ary mino fa tsy andrara kilombiandohany koa ireo mpanolontsaina izay miaraka amin'ny tenanay, samy manana ny traikefa ny tsirairay avy, ary izay fiarahan'izay ny ahafahana manatanteraka ny asa eny anivon'ny commune. Eny ary isaorantsika ny candidat be ny tanàna totry ny tiko Madagasikara ao amin'ny commune Andorano fotsy Fanja, izay anitondra ny fanazavana sy ny famelabelarana teo, nitondra ihany koa ny fandresen-dahatra fa ho an'Andorano fotsy zany raha tiantsika ny androso makany amin'ny tsara, raha tiantsika ny any amin'ny alany hoe fahamaizinina makany amin'ny mazava, io moa raha ny rehetrarehetra dia ho an'Andorano fotsy manokana aro-tsay ny vato larana voalohany numéro 1 number 1 fa tsy maintsy voalohany Andorano fotsy ka ifanja zany zay number 1 izay dia mirary soanao tompoko. Mankasitraka indrindra ary sitraka tahin'Andriamanitra daholo. Ya. Toy ihany ny miara-manonja eto amin'ny MBS, fahitalavitra MBS, araka ny efa nambara teo zany dia afaka minitra vitsindray dia hiakatra eto ny mpisehatra manaraka, tsy iza moa zany fa Rado Raparawel. Izany tsy mahalala zany raha vao miresaka hoe ampita tafika. Rado Raparawel dia candidat be ny tanàna atolotry ny tiko Madagasikara ho an'ny commune ho ampita tafika ao, ary izy no candidat nahazo ny mandat avy any amin'ny filoham-panorina ny président Marc Ravalomanana. Izy no candidat atolotry ny tiko Madagasikara ary tohanan'ireo mpanohana maro, ary eo ihany koa moa mazava loatra ny firaisan-kina manohana an'izany candidat Rado Raparawel izany. Ny mampiavaka an'ity olon'ity tompoko dia izy efa apen'ny tanàna, ary atao hoe misy miteny mihitsy hoe mety fombafomba fotsiny eo fifidianana io, fa zany Rado Raparawel zany dia efa manana ny maizy azy zany, ary efa fantatra zany teo amin'ny asa fampandrosoana noentiny ho an'ny commune nampita tafika. Zay ho an'ny commune nampita tafika, ary tsy ampita tafika rery fa zay mahany amin'ny manodidina rehetrarehetra nampita tafika iny dia tsisy zay tsy mahafantatra an'izany Rado Raparawel zany. Fantatra le anarany satria nahoana? Satria ampiteneniny ny zavatra izay nataony, na amin'ny resaka sosialy io, na amin'ny resaka fandriampahalemana io, na amin'ny resaka iny io
dia efa mipetraka izay ka mbola kandida izy amin'ity indray mitoraka ity kandida ben'ny tanàna tolotry ny tim dia hoy isika hoe inona indray zany mbola ho atao, mbola betsaka ny tokony atao. Eo moa izany ilaza azy fa dia ny voalohanteny aloha dia faly miarabanao Andriamatoa Rado Raparavelona tonga eto amin'ny fahitalavitra MBS ato anatin'ny miara-manonja nanao sehatra ry. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika menakavy ampiresin'ity onjam-peon'ny MBS ity. Misaotra ny mpanao gazety sy ny teknisianina ary miara-abantsika rehetra manaraka ny fandarana ary ataoko kopakopa tanana kely ny Madagasikara Laonna izay mikasika ny resaka jiro vao avy napetrahana ny tenanay vao teo. Ya, ianao tokoa moa zany vao teo dia nandeha tany amin'ny mpandraraha sy ny rehetrarehetra ny zao no tenenin'ny olona Andriamatoa Rado Raparavelona hoe inona indray mbola ho ataony Rado Raparavelona rehefa lano be ny tanàna indray, satria ianao zany dia efa fantatra zany hoe ho tsaraina amin'nataonao koa ianao amin'ity raharaha ty inona ny azonao ambara momba zay? Raha ny fotodrafitra asa no jerena dia maro ny vita. Lalana zao ohatra ny hoe 520 kilometatra toratady miampy 3 kilometatra. Raha ny lalakely dia amina 15 kilometatra any ho any. Raha ny fefoloha mihoatra ataontsika hoe mahita any amin'ny 50 metatra any ny halavany ary raha ny fampianarana izay tena lehibe dia ny fanabeazana moa zany no mitarika ny vina hatramin'izay ary mbola hitoy tena vita EPP anankiefatra miaraka amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany Irlande du Nord sy avy any Grande-Bretagne, na vita préscolaire anankiefatra, na vita ny lycée public, na vita ny lycée Ngezabe Fihavanana. Azo lazaina fa tsy ny fotodrafitra asa ihany, miresaka amin'ny bassin itsika, lavoir, ny douche WC, ny borne fontaine izay vao tamin'ity taona ity dia nahazo fitopolo isa avy amin'ny fondation polonaise. 520 isa zany nefa vita, tsy maintsy ho an'ny daholobe ary dans le izy hitan'ny commune Ampitatafika manokana. Dia ny jiro an-dalambe ihany koa, zany hoe raha fitinina amin'ny teny anankiray ny valiteny dia hoe olona betsaka manoloana an'ireo tanàna ny vezivezena sy firenena ny vezivezena no tena tiana hafindra aty amin'ny commune Ampitatafika. Maro moa zavatra nyteneniny kandidat eo zany fa ben'ny tanàna ihany koa na Ampitatafika Rado Raparavelona fa zao misy sary maromaro amin'ny teknisianinao hanamarinantsika nyreny zavatra nytenenireny ny zavatra vita aloha dia izy avy eo jerentsika ny amin'ny hoe miainga amin'izany inona moa zany tokony mbola nohizana azy alefantsika angamba ny sary dia entina ny fanazavana momba an'ireo zavatra efa vita zany tao amin'ny commune Ampitatafika tao rehefa voninao tonga dia alefantsika misesy ireny fotodrafitrasa ireny zany zava-bita teto amin'ny commune Ambanivohitra Ampitatafika dia tonga dia menanao avy hatrany ary ny fanazavany itony zao ahoana ny momba azy. Itony famatsim-bola avy amin'ny ONG GRET, ny ONG GRET dia miaraka amin'ny Agence Française de Développement hatramin'ny tantanana ny commune 12 taona zay dia anisany nanana tombon-da ny commune Ampitatafika miaraka tamin-jareo ary tsy mahafoy an'ny commune Ampitatafika ny ONG GRET ary tsy fony ihany koa satria dia vavolombelona izao fanatsarana zao ao adin'ny tsenana Ampitatafika misy an'ity toeran'ity Sinibe le ary aloha fa misy douche ho an'ny publika dia WC public izy io dia misy kesy le misy olona ireo zany misy kesy dia misy famatsiana rano ihany koa retsy aloha retsy. Ya, efa miasa izy io zany zao. Efa tena miasa mihitsy. Ity ihany koa anisan'ny famatsim-bola ny arahana tamin'ny Union Européenne tindray tao anatin'ilay hoe projet FIAM fitantanana ifotony amin'ny Mangarahara dia novatsiny zareo vola izy dia vita tsara tarehy ary efa miasa ihany koa ity fanasana lamba ao amin'ny tsenan'ny commune Ampitatafika ihany koa izy ity izay efa namoronana lalana
ary amin'ny farany eria mba anamoramora dia ao akaikely ao ny Izaho ny commune. afaka misitraka an'izy io zany zao. Ny olona rehetra afaka misitraka an'izy io a. Ny vidiny rano moa dia mijanona foana hoe 50 ariary ny 20 litra. Tsy mbola miova amin'izay 50 ariary zay. Hatramin'ny tantanana ka hatramin'izao tena tsy miova mihitsy. Ty indray efitrano indray. Dia ny grande salle commune fandraisana mariage. Dia ny financement ny projet FIAM ihany koa fa tsy ny Union européenne vola no nahazahoana n'io fanotarana an'io birao io. Ireto ihany koa mbola ao anatin'izay satria midadasika le vola somary sarahana le birao dia nahazo birao anankitelo zany raha toa ka birao ray teo aloha. Reto resantsika reto tonga dia mandray vita tsy misy fandraisana anjara ny commune ao anatiny fa tonga dia fanomezana 100 isan-jato. Fanomezana 100. Ty indray zao lalana ty pavé. Ty lalana. Ny lalana dia sady ao ny agence française de développement amin'ny alalan'le lalakely phase 3, ao ihany koa ny Union européenne dia izay tsy vita amin'ny anankiray dia ataon'ny anankiray. Raha mbola misy saro alefatsika hatrany ty ny étal ao an-tsena izy ty mariako a fa famatsim-bola ny Union européenne nanao an'izy ty ary orinasa teny toerana ihany nanatanteraka azy. Reo étal reo zao a dia misy casier moa le izy fa tsy hita tsara. Reo dia ampanofain'ny commune 3 alina ariary isa-taona. Indray mandeha mandoa afaka lotsy kelikely fa 3 alina ariary isa-taona ny fanireo étal anankiray ireo. Dia efa feno olona reo zany. Ny ariarindrina ataontsika hoe misy eo amin'ny 5 eo mety malalaka sisa. Zany ny zavatra efa vitany raparoelina zany tamina be ny tanàna azy mbola irotsaka moa izy amin'ity atolotry ny tim inona indray ty anankiray ty? Tia eny amin'ny faritra Ambohimpamonjy. Ity zany dia ny miara-miombonantoka dia ny agence française de développement dia miaraka amin'ny raha hitantsika le sary kely ery ambany ery dia misy hoe ny ville de Paris, mairie de Paris misy le hoe family stone ny AFD moa io anatin'le sary io le miaraka amin'ny ONG Grete. Io toerana io dia toerana fanodonana fako. Dia varotana ny zezika ao efa mandoa zany zao. Efa miasa mihitsy izy io. Ary ny commune Ampitatafika miaraka amin'ny Mada Compost izay any Majunga moa ny foibeany no miara-miasa amin'ity fanodonana zezika ity. Dia miaraka amin'ny fokon'olona mazava ho azy satria tsy maintsy mandray anjara ny fokon'olona ao anatiny. Raha mbola misy ty indray mbola misy anankiray koa ty. Ity indray no atao hoe fanodonana an'ireny ataontsika hoe fotaka moa mety mahalaza azy tsara kokoa. Ahodina inona ny fotaka? Ny fotaka dia avadika lasa biogaz. Zany hoe ny dia etsy amin'le ao an-damosiko za manao fisaorana io zao no misy an'ilay fatana nanaovana an'ilay expérience. Io toerana io ihany koa dia eo ampitan'ny Majestic le miditra amin'ny commune Ampitatafika dia fandraisana an'ireny maloton'ny olona ireny satria maka an'ireny isan-tokantrano zany ny commune amin'ny alalan'ity toerana ity dia misy mpiasa moa ao miasa ao anatiny dia mbola ny frantsay AFD miaraka amin'ny ONG Grete izay mario ekotona fa tamin'ny taona 2024 raha tsy diso ny tenako manokana dia voantso nanao atelier tany Paris tao amin'ny quartier général ny AFD izay tena anisan'ny nahafinaritra ary fahatsiarovana tsy maty satria ny tena na ihany zany no any be ny tanàna malagasy nanao exposé niaraka tamin'ireo afrikanina ny afrikanina be da be ny tao indrindra tena mibahatoerana tao ry zareo avao a Maroka. Eny ary mandeha amin'ny saritsika asianao fanazavana indray ty zava-pitadorana. Ity toerana ity dia eny Fokotany Atsimbohatra miaraka amin'ny zareo AFD ny ministera ihany koa ny cadre azy fa matsimbola ny AFD dia miaraka amin'le Grete ihany koa ONG Grete
izy ity de lalana nampanantenaina tamin'ny mandafarany teo fa lalatany ary ratsy be izy iny a fivoahan'ny vokatra avy eo atambary satria raha toy izy no lalana io dia mahazo an'ilay tambary a 3,700 hektara de vita somatsara ary tonga hatrany tambary io pavé io a de io tsy moa ny canal zay natao tena ngeza de ngeza fanamby izy io tratra 100 isan-jato a ty fanamby ty. Eny ary mbola be deabe moa ny zava-bita toa zao tetezana sy ny sisa fa toy ny tetezana lalakely raha tsikatritsika de hoe eo foana ministera zany mia fa ny agence française de développement tena anisan'ny tena hoe tanakavanan'ny ampita-tafika na hoe zay ny tanakavanan'ny AFD ary rehefa misy ny anisan'ny exposé na fizarana ny traikefananana de matetika ny tenanay voantso mizara lay kely mba hay am'lay vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Tsy kely loha zao fa tena betsaka ty zao anakiraiky io ndray miserana fanazavana ty lalakely Ambohimangidy tena ratsy de ratsy izy ty de manana endrika ohatr'izao izy am'izao fotoan'izao miaraka amin'ny AFD any tsika ao anatin'izany rehetra zany. Mbola be da be ao fa tsy ty lay EPP fokotany Ambomahitsy ity a misy anaky 5 am'ty zany no azon'ny commune Ampita-Tafika 5 amin'io 5 de atao isaky ny 2 taona na 3 taona tonga de zao trano zao vita io lay fa matsimbola avy any Irlande du Nord sy avy any Grande-Bretagne de mba mandray anjara kely zany ny commune sy mifokon'olona mba hoe ho sary-piaro de ampandraisiny eo amin'ny fitona 5 isan-jato am'izay lany ao anatin'io io toerana fampianarana io tonga de misy W, misy armoire, misy latabatra ho an'ny mpampianatra, misy ardoise tonga de voniny anarana misy grille de protection io zao lay fondation polonaise io le fatsakana 520 amin'io zany ny vita tamty taony ty ary mbola manana kotany commune Ampita-Tafika 570 fa tsy maintsy atao amina toerana iombonana ary mieritreritra zay fa rehefa tena feno le toerana satria ny akamaroan'ny EPP ny fiangonana efa nomeny commune de mety anao manodidina ny lalam-pirenena voalohany mihitsy zay de mety ho zaraina maimaim-poana satria vao avy mifampiresaka tamina Pandrarato de asina pompe émerger de mba atao maimaim-poana manodidina ny lalam-pirenena voalohany. W ndray ho an'ny mpianatra sy ny latabatra. Toy ny W dia sahala am'izao le W mendry zareo Irlandais tena Irlandais ary mba izy ty mba azo lazaina hoe mba tombontsoan'ny commune Ampita-Tafika manokana angara zay no mba izy lazana azy ty Irlande ty miaraka am'zareo reto satria nahita azy aloha de tena hoe tolotra avy amin'Andriamanitra zay no nahita azy. Eny ary mbola betsaka moa ao fa toizantsika am'izay raha ny resaka Andriamatoa Rado Raparahella ny fanontaniako zao de ay ny fanamarihana aloha de hoe tokony ayamaly zany tokony ayamaly fity zany ny mponina Ampita-Tafika sy ny mpifidy ao Ampita-Tafika mba hitoizana zany satria efa tena zava-tsoa be dehibe zany no azona Ampita-Tafika tamin'ny nahaben'ny tanàna Andriamatoa Rado Raparahella ary izy moa zany mbola kandida indray fa ny fanontaniako tompoko de ny hoe tsy tena hoe inona secret anao fa raha vao mizahatra atao de ny any ivelany iray miazakazaka ary tena hoe malontana vondrony Europeana, ny Frantsay, ny Polonais, ny Britanika tsika hoe reo olona ahoana zany fa ahoana ny angarana Ampita-Tafika inona ny tena mahatonga an'izay Andriamatoa Rado Raparahella. Apiko hoe ny Banque mondiale iny ko mbola izy ny projet produire tena tafiditra ao anatiny ary mbola apiko ihany ko hoe commune Ampita-Tafika ato anatin'ny faritra Analamanga no anotokana nazo an'le projet SEPTA. Marina zay. Io SEPTA io dia resaka bassin lavoary ary isy orina eo akaikin'ilay Jirama le rano manamorona ny lalam-pirenena voalohany eo akaikikaikin'ny Majestika eo ihany koa de isy orina tsy hoe eo ary efa nankerin'ny mpamatsy vola ny anorenana an'izy io zareo AFD ny anangana azy. Ny secret-any de miankina amin'i Jesoa Kristy velona de ny faharoa milofo am'izay rehetra atao tena hoe tsy amelako raha tsy vita ary mahay mandresy lahatra satria moa anisan'ny fianarana ny ratovina ny resaka hoe leadership marketing
taoriana nazahoana lisansena pilote professionnel dia azo heverina hoe mety satria afaka lazaina fa niova ny atsara ny commune Ampitatafika ary zay hoe tombontsoa iombonana ny lycée public zao efa tsy lany volany ny mpianatra makany amin'ny LMA na makany amin'ny LTC na makany amin'ny lycée Andohalo na makany amin'ny Jijira Berville efa tonga dia ao fampanantenana nataon'ny ben'ny tanàna Radraparavelona sy ny ekipany zany tamin'ny premier mandat efa misy mpianatra 700 zao amin'ny lycée efa narivony zany efa narivony dia mahafinaritra be zany le manao an'le tsy misy mba tonga misy mba higioga tombotsoa ny vahoaka tena fierté anao ny mahatiako Madagasikara tena tiako mihitsy Madagasikara ary tena ny antoko mihitsy tena tiako ny filompanorina ny tena mampianatra manao an'izay hoe tsy milavolefina mihitsy never give up ary tena nampiarina ara-baky teny mihitsy satria izahay dia mpianany sady zanany heritaona mahery kely no niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana fa tonga dia nanovo fahalalana be da be ary izao hoe vavolombelony mpiasa ny Bangana Vadika tsy namena maso ny antoko tiako Madagasikara ny fananana ny ben'ny tanàna tiako Madagasikara ka raha ohatra Ampitatafika daholo tompoko ny ben'ny tanàna ny commune manerana Madagasikara dia efa manoso ny firenena fa Ampitatafika zany zao dia io raha mahita itsy hitantsika teo ny zavatra vitan'ny ben'ny tanàna ary mbola hirotsaka hofidiana ho ben'ny tanàna indray inona indray mbola ho atao mbola misy ve vinanasa le matorado Raparoela raha reny ny zavatra efa nataonao tao ny vina dia ety am-piandohana aloha dia ny fanabeazana foana zay ny tsy maintsy voalohany fanabeazana mbola misy toerana tsy misy EPP fokotany anankitelo tsisy EPP eo amin'ny commune Ampitatafika ezahantsika ny ampisy EPP ny anankiroa amin'ireo ny anankiray eo ataontsika CEG ny antony eny amin'ny fokotany Soavimbahoaka ny sekoly katolika école de l'enfant Thérèse de l'enfant Jésus dia mifampiresaka tamin'ny masera hoe ny anay le aty amin'le vao manomboka dia mba mangataka amin'ny fiara-miasa amin'ny commune hoe aza asiana EPP ny fa aleo mba ny 6e miakatra natao eny dia mijery an'le mpamatsy volontsika ny toerana anankiroa ataontsika EPP ary ny fanabeazana ny voalohany eo amin'ny tany mena be Ampitatafika io moa izay rahantsika mahita dia misy mpandrarazo ny ben'ny tanàna ny tenanay mihitsy moa zany nahita n'izy io 100 ary miaraka aminy hatramin'izao 100 dia nangatahana tany zareo amin'ny 500 metra toratady 500 metres linéaire dia ny EPP Ampitatafika vaovao ho ampitsika EPP vaovao ary efa niresaka tamin'ny mpamatsy vola irlandais vaovao io resaka io vaovao ohatran'ilay EPP nasio teo 3 salles dia efa nanaiky zareo ary programme année 2026 no amin'ny tanan'izay EPP Ampitatafika vaovao zay fanampiny le eo aloha zany tsisy kitihana mihitsiny dia ampiana le izy EPP 5 zao nefa vita tsara tarehy be ary le filozofia an'le fokotanina Ambohibary tsy nikitihana ihany koa le EPP teo na briqueraire fa nanaovana EPP vaovao koa fanampiny fanabeazana ny faharoa ny foto-drafitr'asa lalana ny jiro ny rano ny bassin ny filany vahoaka amin'ny ankapobeny ny eo ihany koa ny resaka tontolo iainana fikajiana ny tontolo iainana ny ao anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana dia ny commune Ampitatafika manana vina ampiasa an'ireto fiara mandeha amin'ny herinaratra reto ary efa mijerijery an'izy io foana ny tenanay vao avy nijery bus zao elektrika dia makany zany tsika na hatramin'ny moto an'ny commune ary dia avadintsika elektrika daholo amin'ny heritaona izay ihany dia niresaka fandriam-pahalemana dia amin'ny fivarotana rongony fanampiana ny jiro an-dalambe ny resaka fanatanjahantena famoronana toerana lehibe fa azo anaovana baolina dia
eny soavim-bahoaka sisa manana toerana malalaka tsika eo amin'ny commune Ampitatafika fa raha terrain baskety boula reny azotsika atao reny ahitantsika terrain reny fa ny tena ngeza dia hany ny lehibe ihany koa dia ny fanomezana asa ny vahoaka Ampitatafika 80 isan-jato ny napana tena ny tenanay amin'ny tany mena be satria efa hitsangana amin'ny herintaona manomboka eo ny tolotr'asa dia manome asa ny fanarahana tamin'ny tompony tamin'ny mena be dia hoe mba 80 isan-jato ny mponina Ampitatafika miasa ao dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny ben'ny tanàna ary matomba ny tenin'izany ny tenanay dia matoky an'Andriamanitra fa mbola ho tendreny amin'izany toeran'izany. Mazava tsara ny fitantanana. Fitantanana mangarahara. Raha noentintsika tany amin'ny commune Ampitatafika ny ambassadeur-ny États-Unis tamin'ny roa taona. Dia niaraka tamin'ny tale général-ny PNUD. Dia anisan'ny nahafinaritra azy indrindra dia nahita an'ilay tableau izay midy fitaratra. Misy soratra hoe transparence budgétaire. Dia iny no tena nahafinaritra azy. Transparence koa ilay satria miara-miasa amin'ny coopération allemande ao anatin'ilay hoe GIZ. Dia ny GIZ dia isan-taona manao fifaninanana amin'ny resaka fitantanana mangarahara. Dia raha tsy voaloha dia faharoa dia fahatelo miodikodina eo foana ny commune Ampitatafika ao anatin'ny noty omen'ny GIZ izay misy taratasy fenona efa 20 pejy. Dia zareo koa mijery fota mihitsiny dia mahita an'ilay mangarahara izy ary niady amin'ny kolikoly. Niady amin'ny kolikoly dia misy soratra mihitsy ny tambony hoe tsy maintsy azahoana quittance Rosia sy vola rehetra aloha amin'ny commune ary ny ben'ny tanàna efa miteny rehefa mampivory na mandefa hafatra ny am-piangonana hoe rehefa tsy manome rasanatria ka misy piasa tsy manome quittance atsika dia asay voavery ny volanareo. Mazava izay. Eny ary amaraparantsika Andriamatora Adoram-pahaolona tsy hivinay moa izany fa ben'ny tanàna Ampitatafika izy ary mbola kandida ben'ny tanàna tolotry ny Tiako Madagasikara sy ny mpanoana sy ny firaisan-kina. Eto ampamaranana ary inona no afatra hoentinao zany ho an'ny vahoaka Ampitatafika izay azo verina hoe mahay mamaly rehefa tonga ny fifidianana. Ireto ny toe-tsaina entina hita tanànan'ny commune Ampitatafika. Miankina amin'ny Jesoa Kristy velona, tsy mifampiditra vie privé, tsy mifampialina, mahay mizara. Satria ny tenako moa mpianatra Saint Michel Laparbe, ny Saint Michel dia hoe mijoro mizara ny fankaty, dia ny fandiminy mahay makasitraka. Betsaka ny lalana mbola tsy nisy pavé mihitsy teo amin'ny commune Ampitatafika raha eo ambody eo fotsy. Miala amin'ny lalam-pirenena voalohany io ny resahana, vao miala eo tonga dia tsy misy pavé na ray ary. Vita pavé ray manontolo ambody eo fotsy. Raha tena mponina Ampitatafika marina izy dia mahay makasitraka. Afa manko ilay mpifaninana milaza hoe tena tsisy zava-bita. Reny izy reny. Tsisy zava-bita. Reny izy reny. Dia ilay tena hoe fahaizana mitantana ihany koa ilaina. Ny tenanay moa nanao resaka comptabilité générale tamina université tsy miankina anankiray ary navita hatramin'ny farany dia ampiarana tombotsoa iombonana foana ny jerena ary amin'ity dia ataontsika natao hoe Ampitatafika miray. Mila mifandray daholo tsika menakavy aleo izay manana toe-tsaina izarazara sy hanavakavaka aleo izy tena hiavaka any. Satria na ny tenin'Andriamanitra raha dia milaza fa izay mitana sabatra dia ho fatan'ny sabatra. Dia aleo zareo mamoaka ny sabatra fanavakavahana any dia mba ho jijainy izay ao aoriana kely ao. Fa ny antsika izany ny tena ambatantsika dia hoe tsy manavakavaka ohatrany hatramin'izay any na ara-piaviana na saranga na foko na finoana na fiangonana fa atambatsika hoe Ampitatafika miray izay ny tandrotsika. Ka ho an'ny vahoaka Ampitatafika ny délégué d'arrondissement ny délégué an'ny bureau de vote dia izay ilay mangarahara mahazo 400 ariary avy nareo 100 moa isanareo dia misy sakafo atolotra anareo ankoatran'izay tsy tafiditra ao anatin'ilay 400 ariary. Dia tongava mifidy karapanondro dia efa afaka mifidy misy ania ohatrany na heno omaly hoe mbola misy lista mandevy any ampiana tsy haiko ny mahamarina azy mila marintsika izay
fanotanjosika amin'ny tindray mitoraka ity. Teo tsika nahazo 7 bureau de vote amin'ny 10 no nandresentsika farany teo ny tiako Madagasikara. Izay ny tenanay nataon'ny président Marc Ravalomanana solotena azy eny Ampitatafika. Amin'ny tindray mitoraka ity tsika mba mangataka anareo vahoaka an'Ampitatafika raha manoloana ny hoe fitadiavana tady ampizarazaratsika menakavy. Dia aleo mba hovaliantsika ampitiavana be amin'ny resaka fandatsaham-bato ka tena ataontsika 10 amin'ny 10 amin'ny tindray mitoraka ity mba hahafahantsika tena misongadina eo anivon'ny mpamatsy vola indrindrindrindra ary eo amin'ivony ataontsika hoe sehatra nasionaly soan'izay ben'ny tanàna ho tafiaraka amin'ity mandaha manaraka ity. Eny ary isoratsika Andriamatora Dora Paravelona izay nitondra ny fanazavana teo ao anatina propaganda moa isika fa dia azo antoka zany fa dia hahay amaly ny vahoaka ny Ampitatafika amin'io fifidianana io ka rehefa mandrotsaka ny Hervato zany dia ny larana voalohany number 1 no arotsaka amin'ny 2 Desambra ho avy zao raha Dora Paravelona ny dikan'izay candidat ben'ny tanàna tolotry ny tiako Madagasikara miaraka amin'ireo mpanolo-tsaina ihany koa izay miray listra aminy aoka tsy adinoantsika fa resaka listra ny amin'ity dia eo ny ben'ny tanàna eo ny listra misaotrana tompoko. Dia misaotra ny mpanao gazety hoy ny tenin'ny filoha Marc Ravalomanana an'izay hoe matoky anareo any dia matoky anareo ary vahoaka an'Ampitatafika dia ho an'Antananarivo renivohitra mazotoy ihany koa amin'ny fidin'ny tojo Ravalomanana. Misaotra tompoko lamaka tela tompoko. Marina zany. Izay no namarana ny miara-manonja tamin'ity fotoan'ity heverina fa dia tena noraisitsika ny nambarateto na ny niarahana tamin'ny fanja izay candidat ben'ny tanàna ny atolotry ny tiako Madagasikara amin'ny commune Andoranfotsy na ny niarahana tamin'ny raha Dora Paravelona izay candidat ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara ihany koa ao amin'ny commune Ampitatafika efa ben'ny tanàna Perinasa ary be dia be bobaka be ny asa fampandroana efa nataony ary tohizany zany ho amafisinareo Ampitatafika amin'ny fandrotsahana vato numéro 1 number 1 amin'ny 2 Desambra. Izay no namarina ny fandarantsika, misaotra antsika menakavy veloma tompoko samy tahin'Andriamanitra.